Ndrembava kosa eo amin'ny tontolo ny finoana tao anatin'ny fahombiazana tanteraka no nizoran'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka taona 2024 ho an'ny fiangonana Anglikana Trinité Masina Avaratra Anjoma. Maro ireo hetsika nentina nananamariana izany andro lehibe izany ho an'ny fiangonana. Voromaro ireo mpino notroniny zanakam-pelezana nandritra ny fetin'ny taranaka taona 2024 izay nankalazaina ny alahady lasa teo tetsy amin'ny fiangonana Anglikana Trinité Masina Avaratra Anjoma. Nanamarika ny fotoana ny fanampom-pivavahana manokana ho andro taranaka sy ny fianakaviana. Maro nefa ireo hetsika nanamarika ty andro iray toazato nankalazaina tao amin'ny fiangonana Avaratra Anjoma ty. Raha jerena ny fahatongavan'ny mpino dia azo lazaina fa voatazona ny hafanam-po, voatazona ny fahazotoana satria feno tsara ny fiangonana araka ny nantenaina azy. Raha ny ezaka ny eritreretina hotratrarina moa amin'ity dia ny fampitaovana ny riana vaovao izay vita tamin'ny taona lasa. Misy ny fametrahana vidéoprojecteur sy écran izay ahafahan'ny mpino izay tsy manana toerana aty ambany zany mba nirihana mba mahita an'izay zavatra miseho eny amin'ny altara sy ny aty fiangonana mandritra ny fotoam-pivavahana. Nanamarika ny fankalazana ny fetin'ny taranaka taona 2024 ihany koa ny fanolorana maro-boninahitra ireo tompon'andraikitra ao anivon'ny fiangonana. Fantatra nandritra ny fotoana ary malagasy ny révérend Rakotomalala Peter, raha tokana sandratra officier de l'ordre national malagasy kosa ny révérend Rabarjon David Elson. Izay ankory mpijery ajaina ny masaka azona tolotra ho antsika tamin'ity takariva ity. Isorana anao nanaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao. Mamy fotoananao ary ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra mateveo amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.